Manjaka ny totakely sy asa fanendahana eto amin'ny fokotany Tsararano Nosy Kely, indrindra fa miainga avy eto amin'ny pomady hatreny amin'ny kabaka masaka, miazo ny bureau ny fokotany Tsararano ambany ihany koa. Volana vitsy lasa izay, mpampianatra profesera iray eo anivon'ny université-ny Majanga no voaravan'izy ireo ka lasa ny rojo volamena. Omaly latsinainy ihany koa tokony tamin'ny fitora, mpianatra mirava amin'ny nora sasany reny, lasa ny olon-dratsy ihany koa ny rojo volamena. Ankoatra zay, ny vakitrano moa efa tsy lazaina intsony. Zay eto zany maty Mpanendaka eto. Mba angatana zany ireo mpitondram-panjakana ireo mba hiditra aty amin'ny kabaka masaka Tsararano Nosy Kely fa maro loatra ny Mpanendaka na mantsana na matinaly tsy mifidy ireo dia efa manendaka foana. Tsy haika raha mianatra endanjy eo. Nahitana azy tao iny nampikarinay teto raha iboaka eo ino nisavosavana anazy nahitana karine pokotany sy ny dosy miaraka permis azy teo jiaby. Ino jiaby zaka tana tisa? Maro ay. Album, permis de conduire, misy karapanondro anankitelo, misy diplôme maromaro amizay. Jiaby raha tanatana. Fahitanareo azy vahiny sa karako? Izy io zany olo anatin'ny fokotany tiato foana fa olo reo tsy tombo teto azy. Olo joke bebete ngamo findandro teto. Teto tsisy olo mahay reo tanatin'ny sary tao. Teto an'izay. Hoe karakory zany fahitanareo olo voentaka sa hoe vakitrano? Ohatra hoe vakitrano zany fa tsy possible hoe karapanondro telo hiaraka place raiky. Fa olo voentaka matoa dossier tout resaka diplôme maro be, misy diplôme misakarazany. Misy olo nen'olo hafa de misy nen'olo hafa de misy nen'olo hafa. Ohatra hoe misy eo amin'olo trano raiky mihitsy zany tompon'ireo taratasy rehetrarehetra reo. Izy io tena problème be mipetraka eto zany ohatra ny fijerevako azy manokana zany ohatra ny tsy ampy ka zany hoe tsy haiko na fanentana angano tsy ampy ataon'le na chef secteur na le président fokotany. Io zany tena hitako hoe anjakany tsy fandriampahalemana eto Tsararano Nosy Kely eto. Zao afaka manome ohatra zao aloaloha ary misy couloir zay misofoka raha ty ao. Eo jiaby manampy ireo misotro mifoka rongony matsatsa kely ataontsika amin'ny 7 taona 8 taona efa mifoka. De zany hitako misarika andreo manao zavatra tsy manjary zany. Zay zany le azoko ambara. Fa izy tena hita misy ohatra mirongatra be mihitsy le resaka jamala eo Tsararano eto. Boko koa zany hitako mbola misy foana koa zany le ohatra ny tsy fatako tsy mbola tsy voamarina tsara fa misy le mpitandro filaminana foana koa zany hita miray tsy kombakomba amin'ireo mpivarotra raha reo eto. Ohatra ny mahazo zany reo dia aterindreo amin'le mpivarotra zany raha io. Zany zavatra misy eto zany. Ka zay ndro mahatonga anay zany tsy tena zay le boka sary amin'le izy. Tena misy saka tokony atao zany tokony misy fidinana misy atao toska misy tany filaminana zany tonga hoe maro be makinaly mahita le olo place misy mivarotra raha io zany ataondreo saritsay zany de izy. Ohatra zay zavatra misy ary sanay mihitsy zany de ohatra ny mangala écola zany de ndreo ty. Ohatra hoe mahazo zany de terindreo ty de le olo mivarotra zany ndreo fa miara-miasa amindreo. Zany zavatra misy zany tsy azo afena fa tena hiasa tena rariny sitsy izy koa misy le tsy fandriampahalemana Tsararano. Vanim-potoana mampirongatra ny asa ratsin'ireo olon-dratsy ao amin'ny fokotany Tsararano Nosy Kely sy ny manodidina hoy ny lehiben'ny fokotany. Izao vanim-potoana iainantsika izao. Raha ny fandriampahalemana zany eto aminay dia tena tsy milamina mihitsy amin'izao. Ny mpangalatra amin'ny alina manao ny ataony satria amin'ile oraorana kely zany reo eo vao tena manao an'le vakitrano. Ary lefa makina trano zany efa avo lenta be satria gadana tapahandreo amin'ny asa misy ety fanapahana anazy reny reo dia iny zany netindreo makina an'le tranon'olona. Ohatra zao misy dossier maromaro moaly izy io hitanay ary le tompony zany mipetraka eto aminay ihany. Fa izy zany tsy eto toerana amin'izao fotoana zao rehefa nytelefonena fa any Ambositra. De zay zany nanatsonay an'le tompotrano zany akan'reto tena reto fa ny tompotrano mbola tsy tonga hatramin'izao fa izy efa hen'le tompotranon'azy. Zay zany le izy. Ary faharoa manaraka an'izay koa eo amin'ny rond-point faharoa ambanin'ny église FJKM io. Eo zany eo misy gargote zay eo zany ry zalahy reo mamorona miangona tena maro be de eo am'izay zany reo manomana an'le tetika ratsy ataondreo manomboka maraina zany ziska alina koa mandrava olona mandrava volamena amin'olona zay mandalo na
na telefône reto tactile reto de raha vaindreo dolodolo efa tsy mety tenenina mihitsy zany reo zalahy reo misy zalahy avy Nosy Kely, misy Tsararano ambony, misy avy any amin'ny fokotany Talambao, misy avy any amin'ny fokotany Ambalavola fifio miangona eo reo mivolovolo eo ka mba mangataka anareo fanjakana re tompoko mangataka anareo ao amin'ny emoregy zany mba andravandreo reo isanandro mihitsy nidravana reo fa reo raha vomivolovolo eo zany de tsy maintsy misy foana ny fanendahana ataondreo eo. Angatany lehibe ny fokotany araka zany sy roponina amin'ny manodidina ny fokotany Tsararano, Nosy Kely sy Tsararano ambany mba andalova ny mpitandro ny filaminana matetika amin'ny lalan'iny ary miditra any anaty ny fokotany ihany koa. Vaholana ihany koa ny ametrahana ny andromasom-pokon'olona.